ary niantso tamin'ny feomahery jesosy ka nanao hoe raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko, ary rehefa niteny izany izy dia afaka niainy. Ary ny kapiteny raha nahita izay zavatra tonga teo dia nankalaza n'Andriamanitra ka nanao hoe lazaiko tokoa fa marina io lehilahy io, hira hoay no ny aretany izany. Jesosy